fa iverina kely eto anivon'ny ORTM isika izany hoe eto anivon'ny TVM sy ny RNM minitra vitsy lasa izay dia tonga teto anivon'ny ORTM ireo solombavambahoaka maromaro avetsy amin'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza nisy ny fifampidiniana teo amin'ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny ORTM izay amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa eo amin'ny rotoa tandefa raha tsika avy hatrany ny zava-nisy teto atoerana. Tonga teto amin'ny ORTM manosy ireto solombavambahoaka ireto ny fampidinika tamin'ireo tompon'andraikitra teto anivon'ny TVM sy ny RNM nangataka ny fisokafana sy ny ahafahan'izy ireo manana anjara fitenenana ato anatin'ny TVM sy ny radio pirenena malagasy. Ny zavatra angatanay zany omenareo anay mazava ilay plazy ahafahanay zany miantsetra vaovao fandarana onjam-peo fahita lavitra dia anjaranay no mandamina ny fandaram-potoananay tsirairay avy hitondra fanazavana satria tsy tokony ho tompotrano miono ny any amin'ny faritany zay ianareo no any tokana masana zany betsaka hoe misy fahita lavitra fa io tsy mafena Madagasikara matoa ianareo raha teo andoavan'ny vahoaka vola dikan'izay rariny sitsy ny ramba misitraka ny fiovandrivotra aty amin'ny kapitaly Madagasikara reo vahoaka any ambanivohitra rehetrarehetra zay mahafaka mijery aty TVM aty. Za mihitsy anisan'ny olona tsy maintsy hiavo aza zany hoe mahazo ny teny daholo zay te-hiteny ato amin'ilay fitondrana ho avy eo zany merci io zao androany tsy may solo ihany misaotran'Andriamanitra fa raha tadiavin'olo dia hoe tsy maintsy dorona non ça sert à rien otriterenao teo donc zany tiako tenena hoe miteny zao dia tonga asehona holdeny zao mitakina ona le image de TVM ilaintsika amin'le 10 taona manaraka ho avy eo ary mandrakizay mihitsy ny tenina voalohany dia misaotra anareo tompon'andraikitra eto anivon'ny ORTM aloha izay ny amin'ny fanapahan-kevitra zay raisinareo fantatra ny antsoina hoe ligne éditoriale ary ity tsy vitana ataontsika hoe orinasa tsy miankina fa orinasa mpanjakana ny pression avy amin'ny ministre ministère ny tale général sy ny maro samihafa eny fa tsy any amin'ny présidence fa androany nitodika anakany amin'ny vahoaka nareo sy ny fitsokan'ny rivotra dia tena ankasitrahana kosa aloha ny TVM amin'ny radio nationaly sy fahitalavim-pirenena donc kosa mba mitsika tehaka aloha zareo amin'ny fanekena tapaka teto ary fa isy ny fandarana manokana iarahana amin'izy ireo sy iarahana amin'ireo olona manao fitakiana amin'izao fotoana izao.